fanaovanareo koa marina tokoa fa dia satrony zareo tsy teny intsony satria manelingelina zareo loatra ny zavatra teneniko. Ka dia hitantsika moa zany ny fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fitsarana omaly nanapa-kevitra ny anatsahatra na ny asako fa saingy ny zavatra tsy fantany dia olona efa nahita ny asa rehetrarehetra izao vehivavy mijoro eto izao. Efa niasa teny, efa niasa tamin'ny olona, izay vao pitsana ka tsy matahotra nosorona amin'ny asany raha ohatra ka izay no hijoroana amin'ny fahamarinana. Ary tsy hoe koa hoe analana izy dia atafary tany misy lalàna ty. Tsy hoe satria anaovany etraketraka dia andohalika, Madagasikara tsy mandohalika. Ary izao koa ny teneniko, ireo malagasy rehetra nataony zareo very asa io dia tsy vitany mamerina an'ireo amin'ny asany dia mbola tadiaviny ampiana izany koa za ty satria za hoe hanolotra asa ho anareo izay very asa satria za hanolotra asa mendrika sy karama mahavelona ho an'ny malagasy dia tsy fantany fa mahay mamorona asa tokoa ny tenako. Fa na izany azy tany misy lalàna ty ary tsy hoe asorinao amin'ny sonianao dia hiala tsia tsy maintsy mbola miady tsy maintsy mbola mijanona eo na faly na tsy faly satria nahoana mananjo sikireo ary tsika tsy maintsy miady amin'ny zontsika ohatra ny edivako amin'ny zon'ireo mpiasa rehetra zay very asa noho ny fanaovana ny sindika noho ny fitakiana sindikaly dia aiko koa miaro ny tenako, aiko koa miady ho anahy. Fa tsy hoe amin'izao tsika miteny izao fanalam-baraka ny tiana atao afa baraka, tiana atao menatra fa zao sasa tsy menatra ny tsafa baraka. Fantatrareo moa fa didinany mbola tsy voaraiko akory mbola tsy aty amiko fa eny amin'ny Facebook no nahitako notification Facebook hafa kely indray zany fanalam-baraka zany ka lalàna mipetraka eto Madagasikara dia milaza fa tsy azo atao ny manala-baraka olona. Ka iza ny nanala-baraka hitantsika eo zany fa sakotsy anaiky an'izany ahoana moa io anao lainao baraka fotsiny tianao tenena hoe io mangina amin'izay mangina ono vava mipetsipetsy na ozy zareo ndry fa kohoana indraindray mila mipetsipetsy na le vava voahely satria nahoana misy proof aty aminay fa fenosiko fifidianan'io misy rosika eo ary teneko masy zany mba hoe nindreo zareo rehetra tsy haiko ahoana fomba hitenenako an'izany fa fenosika io fifidianan'io ka nahoana na manana-tonin'iritra tsy mandray fepetra amin'io fifidianana fenosika io maninona raha tsahatra ohatran'le concours magistrako fenosika concours magistrat izany no tenezany voalohany fenosika io concours magistrat io ary izay anisan'ny tenenzany marobe ny zavatra tsy manjary ao nahoana tsy nenjehana ny olona izay manao osika amin'ny concours io ministra teo aloha nanao azany manahoana ny doronany ny copie tao amin'ny école de magistrat nahoana ny tsisy sepetra nanaovana azany dia satria vavako solifatra dia miteniteny foana tonga dia mitsahatra amin'ny asanao ianao ndry aza mba kely any aza kely fa rehefa lehibe anao doranao ny copie an'olona
anaovana osika ny concours magistrat tsisy fepetra raisiny. Zao izy vao mody maka fepetra amin'ny concours magistrat. Mampalahelo koa nefa andreo olona izay nanao ny concours io satria tsy fantany hoe nahoana dia latsahatra le izy. Tokony mba misy fanazavana zany hoe iza nanao osika, aiza le osika, iza nanao corruption tao amin'ny concours io, ary sazio zany olona izany fa tsy hoe atsahatra fotsiny. Zay zao andeha hitory isika moa zany, andeha hitory isika amin'ny fifidianana fenosika io. Ary iza nanao an'izany, seniny nanao an'izany, nanao osika tamin'ny fifidianana ka dia hotoritsika ny seniny. Zay zavatra zay tadiavin zareo tsy teneny intsony. Manana proof isika amin'ny osika nataon'ny seniny. Ary milaza izy zao hoe hozakaitsika malagasy ny tsy fitomombana amin'ny fifidianana. Zany hoe hozakaitsika malagasy osika amin'ny fifidianana. Zay ny zany tadiavina atao hoe tseketsika zany tseketsika zany. Ary dia manateny isika fa sahala amin'ny hafainganany nandraisana fepetra tampoka no andraisana koa fepetra amin'izao eloka behivavy mahavoasazy amin'ny telozina mandrapafady zao amin'ireo membre seni. Hotakitsika zany ary tsy anaikitsika 24 heures koa zany tokony hivaly io. Malheureusement moa zany sabotsy ny andro rapitsy fa dia amin'ny latsinainy tokony mahazo valitsika ary mahay mandraidraikitra ny fitsarana. Nahoana izy amin'ny osika zay malagasy rehetra eran'i Madagasikara maro tsy tafiditra ao, ny matiny mbola tafiditra manjatony ao. Ny anarana miovaova miverina in-telopolo. Zany osika zany dia ilaitsika andraisana andraikitra. Mila mandraidraikitra koa zany ministera fitsarana amin'izany osika ao anatin'ny fifidianana zany. Ary ao amin'ny seni no andraisana andraikitra satria seni tompony andraikitra io. Zao tsika dia andeha fa sao dia mandroso ny lera, sao dia misy ny fitsarana ka dia andehantsika zao eny amin'ny fitsarana ametraka ny fitoritsika. Dia miara mizotra eny tsika rehetrarehetra manao kary mavayana miaraka amin'ny solo mobily.